Mbola izany no anatin'izay tontolo ny fampianarana izay ihany isika ho tanterahina ny fatelo sy faefatry ny volana jolay izao ny salon de la recherche izay ahafahana mamaripasitra ny hoavin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fikarohana ary indrindra mikasika ny fifampitondran'ny sehatra tsy miankina eo amin'ireo anjerimanontolo eto Madagasikara. Fanazavana. Androany zany no hetsika voalohany na nizarana tamin'ny grand public hoe isy le salon de la recherche amin'ny 3 sy 4 juillet azao dia atao eny amin'ny esplanade-na université d'Antananarivo izy io dia misy zavatra maromaro atao eny misy ny conférence débat dia misy ihany koa ny resaka hoe ampifandraisana ny tontolon'ny asa zany sy ny tontolon'ny fikarohana isy centre de recherche maromaro ihany koa iseho eo zany hoe ampiseho vokatry ny fikarohana ataony fa ny tena anisan'ny antony nahatonga an'le salon de la recherche atao zany miaraka amin'izareo amin'ny BIT sy ny FIFPAMA na ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy dia mba ho hitany rehetra hoe afaka ampifandraisana ve ny fikarohana sy ny tontolon'ny asa hoe afaka misy ny famoronana asa miaraka amin'ny avy amin'ny anjerimanontolo ary mety olana ihany koa tsinona matetika misy mianatra foana fotsiny tsy mieritreritra hoe hiasa zany fa dia tonga dia hiasa aman'olona fa ny asa foronina ny asa karohana dia foronina dia hoentina miaina ary miasa amin'ny zavatra tiana ny tokony atao dia izay no anisan'ny mitanjona an'ilay salon de la recherche famoronana asa indrindrandrindrany betsaka mpianatra eny amin'ny Katso betsaka mpianatra era Madagasikara fa hoe ahoana zany ny tonga amin'ny tontolon'ny asa ireo mpianatra ireo mianatra tonga amin'ny tontolon'ny asa ary ny tena nahafinaritra indrindra ny université n'Antananarivo tamin'ity dia ny fifanantonana teo amin'ny bureau international du travail sy ny FIFPAMA ny ireny mpandraharaha zany vonona hiara asa vonona ifanometanana ary tena zavatra ngeza be zay ny filohan'ny conseil d'administration PCA n'Antananarivo koa université n'Antananarivo Ramatoa Rabemanatsorakia dia izy anisan'ny mpanolontsaina ao anatin'ny FIFPAMA dia manamoramora ihany koa zany ny fiaraha-miasa zavatra izay